Nisongadina androany ny fifandraisana amin'ny lafy maro eo amin'ny Frantsa sy Madagasikara. Nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay tetsy Ivandry. Nandritra ny kabary no nilazany Arnaud Guillois masovoin'ny Frantsa miatsy eto Madagasikara fa mitana laharana voalohany amin'ny firenena mandray mpianatra malagasy ra Frantsa. Mihoatra ny 10,000 amin'izao fotoana izao ary miakatra tsy tapaka isa-taona ny isan'ny visa ho an'ny mpianatra omena izy ireo araka ny nambarany. Eo amin'ny lafiny ara-toe-karena dia firenena manjifa voalohany ny vokatra malagasy ary firenena fahatelo mpamatsy amin'ny Madagasikara tamin'ny taona 2022 i Frantsa raha nitatitry ny tahirim-bola iraisam-pirenena hoy izy. Mahatratra 300 ireo orinasa eto Madagasikara misy petra-bola frantsay ary ankehitriny dia mandidina ny iray lavitrisa euro ny haben'ny fifandraisana ara-barotra eo amin'ny rotota. Entitra ny fepetra no raisan'ny Ministeran'ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa nentina hanatsarana sy ho fiarovana ny fanadinana baccalauréat amin'ity taona ity. Isan'izany ny famindrana sy ny fihiboana ao amin'ny toerana manokana ireo olona miasa amin'ny fanomanana fanadinana baccalauréat. Tahaka izany koa ireo fitaovana ampiasaina. Nanomboka ny 13 Jona 2024 teo izy ireo no efa nihiboka tao amin'ity toerana ity ary ny iraika amin'ny 3 Jolay 2024 vao mahazo mivoaka. Izany hoe vita tanteraka ny fanadinana baccalauréat vao mahazo mivoaka. Tsy afaka mitondra finday, boky, proposition de sujet, clé USB sy fitaovana mitahiry antotan-kevitra hafa ireo olona miditra ao. Ankoatr'izay dia solosaina vaovao mbola tsy nampiasaina mihitsy no ampiasaina. Novaina tanteraka avokoa ireo tolotra laza adina rehetra rehefa tonga tao amin'ity fihiboana ity izy ireo. Ambenana ampitandro ny filaminana mandritra ny 420 ora ao anatin'ny 420 ora ny toerana ary ahitana caméra de surveillance ihany koa. Ireo fiara rehetra hitondra ny laza adina dia hisy caméra de surveillance avokoa toy izany ihany koa ireo foibe mpanadinana rehetra. Mahatratra 710 ireo olona namono ainy no niaretina tazomoka tany Kongo tao anatin'ny volana vitsivitsy raha nitatitra izay nataon'ny Ministeran'ny Fahasalamana tamin'ny video izay navoakany fahitalavim-panjakana ny zoma lasa teo. Ity antontanisa ofisialy voalohany navoakan'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka mikasika ny aretina tazomoka ny toerana izay voalaza fa nafantesana olona mpolo maro. Nanantitrantitra ny ministera fa kaminina 5 no voakasika ity toedra raha ity saingy eo amin'ny kaminina mbato fotsiny tena betsaka ny tranga. Vato ruby miisa 450 ary milanja 750 faingo 3 grama no sariny fatitseranana saika ondrana ntsokosoko any ivelan'i Madagasikara ny sabotsy teo. Teratany vahiny izay saika iondrana ny Bangkok no voaroiroy amin'ity raharaha filazana fanondranana ntsokosoko ity. Voalaza fa nafenina ny tany anaty fitombena ny vato ka nandritra ny fitsiriana tamin'ny bodiscan no nahatsikaritra zavatra tsy ara-dalàna. Ny mpiasan'ny sapana nasionaly miady amin'ny osikana ny Agence nationale anti-fraude naverina ny nodinihana tamin'ny fitaovana fanaraha-maso indray ilay mpandeha ary vao marina fa ny zavatra hafahafa ny mampiahiato eo amin'ny faritra manodidina ny Valahary. Nalefa teny amin'ny hopitaly Soavinandriana moa ilay mpandeha hanaovana fitsiliana lalindalina kokoa sy namoahana ireo vato tany anaty tsinaimbehany. Voahosotra ho tompon-dakany Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra ny LGK Plus taoriany ny fandresena azo ny nanoloana ny Kosfa omaly tamin'ny isa 3 no niotra. Ity no izany ny anaram-boninahitra voalohany norambahan ity kluba ny Atsimondrano ity raha toa ka efa nimbata iny enina ny amboaran'ny Madagasikara izy ireo. Mbola andray anjara amin'ny lalao famaranana amin'ny fiadiana ny amboaran'ny Madagasikara ny LGK Plus amin'ny alahady izao ary ny AS Fanalamanga no iona aminy amin'izany. Na inona nefa nivokatra ho azo amin'ity famaranana ny amboaran'ny Madagasikara ity dia nisafidy ny andray anjara amin'ny fifaninanana ho an'ny kluba tompon-daka eo amin'ny fifaninanana afrikanina no safidiny izy ireo.